miarabantsika rehetra ny tokantrano any izay manaraka izao fandarana manokana izao ny fiadanan'ny tompony ho anao sy ny tokantrano izay misy anao koa fifaliana ho andray no mitondra ny tenin'Andriamanitra mba ho fampahaizantsika amin'izao anio izao alohan'ny hijerentsika aloha hevitra lehibe manao hoe matoky izao ihany aza matahotra dia andeha hiaraka anondrika alohantsika hivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotranao izay ny amin'ny tombotsoa izay omenao ahafahana indray mandinika ny teninao, koa aoka ny fananao mahery mba hiasa ao anatinay ary mitenena Jehovah ho fa vonina hiaino izay mpanomponao. Dia tononona sy angatana mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary matoky izao ihany aza matahotra. Jesosy Kristy no niteny an'izany teny izany ary ao amin'ny Matio toko faha 4:10, ao amin'ny Matio toko faha 4:10 ka manomboka eo amin'ny 4:20 ka hatramin'ny 1:30 no ahitantsika io tantara io izay misy an'ity teny teo matoky izao ihany aza matahotra. Raha mijery tokoa ny isika ao amin'ny Matio toko faha 4:20 ka manomboka eo amin'ny 1:30 dia ahitantsika ny nitsangatsanganan'i Jesosy teny ambonin'ny ranomasina. Fa talohan'io tantara io dia izao no tsangan-javatra nisy, izany hoe ny tontolo andro zany, rehefa nitory-teny Jesosy dia betsaka ny olona nanaraka azy tamin'ity andro ity ary rehefa betsaka nitory-teny nafana dia nafana ary tonga ny atoandro dia nona ny olona, kanefa vahoaka betsaka no nanodidina ny aino nitory-teny Jesosy tamin'izay fotoana izay. Ary tamin'io fotoana io no nanaovan'i Jesosy ilay fahagagana mahatalanjona, satria tamin'ny alalan'ny mofo 5 sy hazan-drano 2 no namokisan'i Jesosy olona ny lehilahy fotsiny ny mihoatra ny 5,000, ny zaza amam-behivavy dia mbola tsy tao anatin'izany. Eny ary rehefa voky ny olona dia nitondray ny fampaherezana zay nataon'i Jesosy, ny toriteny zay nataon'i Jesosy, ary rehefa mby ariva ny andro tamin'izay fotoana izay, rehefa hilentika amin'ny masoandro dia tsy maintsy noravana amin'ny vahoaka ary dia tsy maintsy nasaina nody izy ireo, fa ny mpianatra kosa dia nasain'i Jesosy mba hiondrana atsambo kely. Ary teo indrindra no miseho ny tantara ao amin'ny Matio toko faha 4:20 ka manomboka eo amin'ny 1:4. Fa talohan'izy io rehefa nody ny mpianatra, niondrana atsambo kely ny mpianatra, dia izao no resadresaka izy ireo teny an-dalana. Hoy izy hoe zavatra anankiroa no tao an-tsain'ireo mpianatra ireo. Ny voalohany dia hoy izy hoe iny Jesosy iny dia tena olo fanantenana, tena olona azo atonina tsara ary vahaolana amin'izao tsangan-javatra sarotra izay iainana izao. Vokatry'ilay fahagagana nataon'i Jesosy zany dia velom-panantenana izy ireo hoe manana olona mpamaholana isika. Ary tao aorianan'izay dia notohizany resaka manao hoe mendrika natao mpanjaka Jesosy ary anafaka eo ambany ziokany Romanina. Satria mantsy ny Romanina no nitondra tamin'izany fotoana zany ary tao anatin'ny ziokany Romanina ireo jiosy ireo, ary dia nieritreritra izy fa Jesosy no anafaka an'izy ireo ao anatin'izao zioka mavesatra izay ampitondrany Romanina izao. Tao anatin'ny fanantenana ireto mpianatra ireto, ary izy tao anatin'ny fanantenana izay no indro fa nisy tsangan-javatra tampoka izay niseho rehefa teny anatin'ny sambo kely. Raha mijery tokoa ny isika ao amin'ny Matio toko faha 4:20, ny 4:20
dia izao no voalaza vaketsika ny tena amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa mby teo ampovoan'ny ranomasina sambokely tamin'izay dia natopatopany olondrano izy, ny alondrano izy afady fanotoanany rivotra. Zay ny zavatra hitantsika eto. Voalaza fa rehefa mby teo ampovoan'ny ranomasina ny sambokely. Fanontaniana mipetraka dia zao hoe fa naninona no tsy teny amin'ny sisiny no nandeha zay rivotra zay ary natopatopan'ny alondrano ny sambo? Fa naninona no teny ampovoany no naninona ny teny amin'ny toerana sarotra vonjena no niseho zany toe-javatra zany? Ry havana malala, mety tao anatin'ny filaminana tsara ihany koa isika, mety velom-panantenana isika ny amin'ny tsangan-javatra zay hainantsika, kanefa mety hivadika zavatsarotra tampoka izany, ary mety eny ampovoan'ny rano, eny amin'ny zavatsarotra, eny amin'ny ivon'ny zavatra sarotra, vokatry ny etraketsaky ny ratsy no mety mahazo antsika. Ary ny zavatra misy eto raha lasaina vava-malala te zao, eo amin'ny 9:20 te zao voalaza, ary no nahita azy nitsangatsangana eto ambony ranomasina ny mpianatra, dia raiky tahotra ka nanao hoe matotoa io, dia niantso azy izy no nitahotra. Vao mainka zany nanapitrotraka ny fanaintainana, ny tebotebo nateraka ny fitopatopan'ny rano sy ny rivotra mahery, ny fahitan'ny mpianatra an' Jesosy izay ohatran'ny matotoa no fahitanan'izy ireo. Ry havana malala, raha jerentsika zay teny zay dia toa ny tahotra tokoa no manova ny fahitantsika zavatra iray. Rehefa matahotra tsika dia toa ohatran'ny miova ny fahitantsika zavatra anankiray. Ohatra andeha alaitsika ohatra hoe rehefa mandeha amin'ny alina ianao ka matahotra, na io vatakazo zay jerentsika io ary dia ohatran'ny olona zany ny fahitana azy. Na ataontsika hoe tsy metsika izy, ohatran'ny lasa metsika zany, satria izy zany ny vokatry ny tahotra. Teto ry hava-malala, ny tahotra nahazo ny mpianatra, vokatry ny tebotebo nahazo azy, na Jesosy ary dia lasa ohatran'ny matotoa ny feheverany azy. Ry havana malala, inona ny fomba fijerinao mikasika an' Jesosy? Moa ve ny fomba fahitanao an' Jesosy vokatry ny tahotra sy ny ahian'izao tontolo zao dia miova? Mahafinaritra ry havana amin'ny fanambaran'ny soratra masina ao amin'ny Lioka, ao amin'ny Lioka 4:20, ao amin'ny Lioka 4:20, ka manomboka eo amin'ny 7:30, dia izao no fanambarana mezinezina izay ambaran'ny mpamonjy antsika. Lioka 4:20 ka ny 7:30. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, dia izao no fanambarana nataony hoe izaho ny tanako sy ny tongotro, fa izao no izy. Tsapao aho ka jereo, fa ny matotoa tsy mba manana nofo sy taolana tahaka izao ahitanareo ahy izao. Ry havana malala, ry mpiaino malala, ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra tena izy. Le Andriamanitra atopontsika dia Andriamanitra tena izy. Ka zao zany, aza vela hanova ny fomba fijerinao momba azy ny toe-javatra manodidina anao. Averiko Andriamanitra, aza vela hanova ny fomba fijerinao azy ny toe-javatra manodidina anao. Moa ve matahotra anao dia miova ny fahitanao an' Jesosy? Moa ve vokatry ny ahiahy miseho etseroa dia lasa miova ny fahitanao an' Jesosy ka heverinao ho tahaka amin'ny matotoa izy? Ry havana, tsy miova ilay Jesosy zay tompontsika. Io ilay Andriamanitra nanao fahagagana, io ilay Andriamanitra nampisokatra ny ranomasina ny zara roa, io ilay nanome mana tany anefitra, ilay Andriamanitra nampiboboka rano tamin'ny vantolampy, io ilay Andriamanitra nanasitrana ny masonjamba,
io le Andriamanitra nanadio ny apokana, ary io le mbola Andriamanitra nanovany rano ho tonga divay, ary le Andriamanitra izay nanangana tamin'ny maty. Io le Andriamanitra mbola mitoetra tsy miova hatramin'izao. Koa inona no atahoranao aminy? Izao ry havana no ambaran'ilay mpanoratra kristianina anankiray, Ellen White. Izao no ambarana hoe tsy misy atahorantsika ny ho avy afa-tsy izao ihany dia ny fanadinoantsika ny fomba ny tantanan'ny tompo tamin'ny lasa. Izany no ambarany. Tokony tsy misy atahorantsika ny ho avy. Mety matahotra sika, mety mitebiteby tsika ny amin'izao fiainana izao. Aoka tsy hiova ny fahitantsika ny Jesosy. Io Jesosy io dia afaka mamonjy antsika. Inona no atahorantsika? Ao amin'ny Romanina 9:5-5 dia izao no ambaran'ny soratra masina. Romanina 9:5-5 dia manantitrantitra ny amin'izany fitiavan'i Jesosy zany izy. Romanina 9:5-5. Vakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va sa fahantrana, sa fanenjehana, sa mosary, sa fitanjahana, sa loza, sa sabatra? Inona ary iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Ilay Kristy nanolotra ny ainty eo amin'ny hazo fijaliana, ilay Kristy nanome ny fitiavana faratampony, no miteny anao manao hoe inona kay no ampisaraka anao azy? Move vokatry ny tahotra dia hisaraka aminy ianao. Move vokatry ny fahantrana, vokatry ny mosary, na fitanjahana, sa loza, sa sabatra, dia hisaraka aminy. Rehava malala, tokony tsy hisy hampisaraka antsika ny amin'ny fitiavan'i Kristy na dia kely aza. Isika no mety manadino azy, fa izy kosa rehava malala dia tsy hanadino antsika velively. Andeha vakitsika ny tenin'Andriamanitra araka ny Mateo 4:12. Mateo 4:12 dia vakitsika eo amin'ny 2:20. Mateo 4:12 ka ny 2:20 dia izao no voasoratra. Ary Petera namaly azy ka nanao hoe, tompoko, raha ianao ihany dia saivo manatona anao eny ambony rano aho. I Petera moa dia fantatsika fa izy dia mpianatra izay sa izy, ary dia nasainy mba hoeny aminy Jesosy, ozy izy hoe Jesosy eo, asaivo makeny aminao aho. 2:20 ary hoy izy, 2:20 ary hoy izy, manatona dia nedina niala tamin'ny sambo kely Petera ka nandeha teny ambony rano hanatona an' Jesosy. Izany ny zavatra misy. Jesosy Kristy rehava malala dia afaka mifehy ny toe-javatra rehetrarehetra. Ary Petera angamba no olona voalohany nandeha teo ambony rano, fa zany le Andriamanitra ifapatsika. Ary izay no tokony tsy atahorantsika, fa afaka mifehy ny toe-javatra rehetra Jesosy Kristy izay ifapatsika. Ary eo amin'ny 9:30 dia izao no voalaza, fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra, ary raha vao nilentika izy dia niantso hoe, tompo ô, vonjeo aho. Tamin'izay fotoana izay dia tsy nijery an' Jesosy Petera. Lasa nitodika tany amin'ny zavatra kafa amin'ny masony. Mety nirere angamana izy hoe mandeha ambony rano. Tamin'izay fotoana izay loza nahazo saika nilentika. Avy hatrany dia nitodika teo amin'i Jesosy indray masony. Dia izao ny voalaza hoe amin'ny 30 tapany farany izy hoe, tompo ô, vonjeo aho. Tato famonjena tamin'i Jesosy izy satria fantany
fa Jesosy ihany no afaka hamonjy azy. Ilay herin'i Jesosy dia tsy miova, ny fahagaka nataon'i Jesosy dia tsy miova, ary zay no nahatonga azy ny antoraka teo amin'i Jesosy. Dia izao ny voalaza eo amin'ny 9:30. Ary naninitra ny tanany niaraka tamin'izay Jesosy dia nandray azy ka nanao taminy hoe, ry kely finoana, nahoana no mianany anao? Ry havana malala izany. Ilay Jesosy vavahantsika dia Jesosy mahay ny zavatra rehetra. Jesosy afaka mifeny toe-javatra rehetrarehetra. Jesosy zay afaka manome anao ny hery ahafahanao miatrika toe-javatra sarotra. Fa matetika dia tsy mitodika eo amin'ny fijerin'i Jesosy ny fijerintsika. Matetika mijery olona isika, matetika mijery zavatra hafa isika, ka mety hilentika ihany koa. Tianao ve tsy hilentika amin'izao takariva zao? Tianao ve ny tokantranonao tsy hilentika ao anatin'ny toe-javatra sarotra? Andeha hijery an'i Jesosy. Fa rehefa mijery an'i Jesosy isika dia haninditra ny tanana izy ary hanavitra anao. Ary ny zavatra nitenen'i Jesosy dia Jesosy hoe, ry kely finoana, manahoana ny fatra ny finoanao? Move ambany dia ambany zany, andeha hampitomboana zany finoantsika zany. Andeha ho hampitomboana amin'ny alalan'ny fanandramana miaraka amin'Andriamanitra zany. Fa ny zavatra tena mahafinaritra raha lasany mbavy malala eo amin'ny 9:20 dia izao ny voalazan'i Jesosy. Mateo 4:20 ka ny 9:20. Ary Jesosy niteny taminy niaraka tamin'izay hoe, matoky fa izao ihany asa matahotra. Ry havana malala, inona reny zavatra mety hatahoranao? Inona zavatra mety mampisalasala anao? Andeha hianatra ny atoky isika. Andeha hampitomboana ny fahatokitsika, hampitomboana ny finoantsika an' Jesosy. Dia amin'izay fotoana izay dia ho lavitra antsika ny tahotra. Androany, ataovy ho aminao, ataovy tanteraka eo amin'ny tokantranonao izany teny feno toky ataon'ny Kristy izany manao hoe, matoky, matoky, fa izao ihany asa matahotra. Ny faniriako dia ny hahatonga antsika tsirairay avy hitoko tanteraka amin'ilay Kristy manana ny hery. Ny faniriako dia ny hahatonga antsika tsy hatahotra ny amitsangan-javatra zay misy. Ny faniriako dia ny hahatonga antsika tsy hitebiteby ny amitsangan-javatra zay misy alefan'ilay ratsy amin'izao fotoana izao, fa kosa handray ny tanan'i Kristy miazona ny zavatra rehetra ary dia hatoky azy ary ho lavitra ny tahotra. Andeha hivavaka isika amin'izao fotoana izao mba tonga n'izany ho zava-misy eo amin'ny fiainantsika. Andriamanitra rainay ao, misaotra anao satria ianao dia Andriamanitra tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Ary ny fahitanay vokatry ny toe-javatra misy no mety manova ny fisainanay sy ny fijerinay mikasika anao. Mifony izay Tompo. Ankehitriny dia mitalao aminao izay mba ho feno ny fahatokinanao tanteraka. Tsy hatahotra ary tsy hijery nizaniza, tsy hijery ninninna, fa hijeranao Jesosy, ilay tompo ny finoanay, ary hiteny aminay ianao amin'izao takariva izao manao hoe, matoky, asa matahotra. Dia tsy hatahotra intsony izahay, ary mino izay tompo malalo fa tsy hozongozona amin'ny finoanay noho ny fisinao eo amin'ny fiainanay isanandro isanandro. Tononona mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.